Magnano mbola tsara tsika jiaby zay magnaraka ny fahitalavitry MBS amin'ity matinali ny Alakamisy fa 1 ny volana Janoary taogno 2024 ity faly mitsidiky ny tokatranontsika tsiraikiraiky aby izay atao agnatin'izao vaovao izao asaiko mampanajagna anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao makasiky ny resaka alajaza no andesintsika manokatra n'izany amin'izao matinali izao tatoato zay de nagnadary ny resaka fahaverezan-jaza tany agnaty ny tambazotra tserasera samihafa tany. Manoloagna izay indrindra moa dia nagnano valandresaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androny any ity ny mpitandron'ny filaminana miaro ny zaza tsy ampy taogno. Nagnambara izy ireo fa tsy azo lazaigna ho fahaverezagna avokoa ny tranga jiaby izay misy amin'izany fahaverezan-jaza izany fa misy ny antsoina hoe fugue na miala milefa ny tokantrano ireny zaza ireny. Orantsika ny antsiprian'izay eo amin'ny fanadediny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Niteraka resabe teny anivo ny fiarahamonina sy ny teny amin'ny tambazotra tserasera tatoato ny fahaverezan-jaza. Maro tahaka izany ihany koa araka izany ny fitarainana voaray. Raha ny fanazavana voaray anefa, tsy afaka manamarina ny mpitandron'ny filaminana misahana ny zaza tsy ampy taona fa alajaza avokoa izy ireny satria saika fitsoahana avokoa izao no fitarainana voarain'izy ireo na ny fugue. Be da be zany ny mahatonga ny resaka zaza tsy hita. Matetika moa zany de resaka fugue izy reny mahatonga ny zaza reny tsy hita. Voalohany indrindra fugue de tonga de miala ao an-trano zany zay natao hoe fugue moa zany lasa mandeha mitsoakany le zaza. De indraindray resaka fanodikodonana zaza tsy ampy taona izy reny. Misy ny efa manamanana sakay zany le ankizy vavy moa matetika manao zany efa manamanana sakay zany izy de any izy de hoetikety sakay zany any de manao filazana aty aminay aty ny ray aman-dreny de manokatra ny famotorana zay ary izy reny misy tena tonga hatrany amin'ny faritany mihitsy misy mitondra any amin'ny faritany mihitsy le zaza. Nandeha ihany koa ny resaka tao ao fa alatra taova no antony iray mahatonga ny firongatry ny alajaza. Tsy mbola misy anefa ny fitarainana mahakasika izany raha ny fanazavana nambara ny mpitandron'ny filaminana amin'ny sahana ny zaza tsy ampy taona hatrany. Mbola tsy nisy tranga mahakasika an'izay aloha teo mandeha miely aloha ny miely be mihitsy ny tsaho hoe amin'ilay hoe resaka taova fa tsy mbola afaka confirmer tsy mbola afaka milaza zay eto hoe tena misy marina le alatra taova sa tsy misy fa tsy mbola afaka manamarina zay. Hatreto anefa tsy manao ny fikarohana ny mpitandron'ny filaminana raha tsy misy ny fitoriana atao. Saingy efa misy kosa ny fampahafantarana sy fanentanana ny olona isorohana amin'ny alajaza toy ny antso amin'ny laharana maitso 770. Efa manao zahay sensibilisation misy koa ny tsika koa manana le hoe ligne verte 147 efa fantatrareo ngamba io misy hoe ligne d'assistance aux enfants io ligne verte 147 io de ao isotry ao moa zany le izy centralisé de afaka miany amin'ny province sy nrehetrarehetra afaka miantso. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny zaza aloha ny ray aman-dreny ka miainga avy amin'ny tsirairay ny finiavana indrindra fa ny fampianarana sy fiainona ny etaeta ny ankizy. Fa vaovao avy amin'ny fiadidiana ny tanàna ny Antananarivo dia tsy niamby ela fa tamin'ity niany ity ihany dia efa natomboka ary nampiarina avy hatrany ny zaka jiaby izay tapaka atao agnatin'ny fivoriana mikasika ny fifamoivoizana zay natao tamin'ny omaly. Nisy moa araka izany nanomboka niany ny fandaminana ireo fiara sy ny fifamoivoizana teto Antananarivo ary de maro ny naneo fahafahampo na ireo mpamily izany na ny mpandeha ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana moa zay anisany olana goavana eto Antananarivo ary efa manomboka misy izany ny vahaolana andesiny avy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra momba an'izay. Germain Menjanahary, Mathieu Princy. Taoriny ny fivoriana ny arahan'ireo tompon'andraikitra isan-tokony nahitana ny avy ao anivon'ny prefecture ny polisy n'Antananarivo, ny commune n'Antananarivo renivohitra, ny polisy munisipaly,
ny polisy nasionaly, ny délégué ny boriboritany enina, ny omaly alarby izay nikaroana vaolana hoentina analana ny olan'ny fitoanany fifamoivoizana eto Andrenivohitra dia nanomboka nampiatra ny ampahany amin'ny fehi-kevitra tapaka ny tompona andraikitra io maraina io. Anisan'izany ny fanalana ny mpivarotra mivarotra ao anatin'ny lalana. Ny tetsy amin'ny boriboritany voalohany sy ny fahatelo no nisantarana izany. Afa-po tamin'ny fandaminana avokoa ny mpampiasan'ny lalana toy ny mpandeha tongotra sy ny mpamily. Zay ka mahafinaritra izy sady madio mba milamina zany mba misy kokoa rehefa adio. Zavatra milamina iainana fa tsy zavatra hoe tsy dia tsara zany. Ohatrany teo aloha izao ny tena hoe misavrika. Izao mbola tokony mbola hatsaraina ary raha ny tena raha ho anahy manokana zany tokony mbola hatsaraina kokoa izao. Rehefa tsara aloha izao fa tsy manositraka fa tokony mbola tsaratsara kokoa. Tena mankasitraka zay le fanadiovana Antananarivo karakarain'ny tompona andraikitra zay satria hitantsika fa tena ao anatiny fitohanana be ny fifamoivoizana, eo ny fivarotana amoron-dalana, eo ny loto tsara raha mandray andraikitra takizay koa ny komina sy ny fanjakana raha miombonanto. Makasitraka zay fanadiovana zay mba iainan'ny vahoaka amin'ny filaminana sy fitoniana ihany koa. Tsara le fialan'le vato amoron-dalana satria afaka le avekely amin'izay lalana malalaka zay hitako matety an'le zavatra tonokomina. Mety le izy malalaka lalana zao tsy azo. Santatra ambavarano ihany ity natao androany ity fa mitohy-atrany arak'izany ny fikarohana vahaolana ataony komina Antananarivo Renivohitra eo amin'izay famahana ny olana ny fifamoivoizana na ny fitohanana eto Andrenivohitra izay. Isan'ny olana saidraitsika eto Andrenivohitra ny fitohanana lavareny indrindra fa ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao. Raha ny fantatra dia isan'ny miteraka fa tiantoka betsaka na ho an'ny mpamily na ho an'ny mpampiasan'ny lalana izany ka mahatonga ny eo anivon'ny komina Antananarivo Renivohitra ikaro baolana sy hitondra vaolana mahakasika izay fitohanana izay. Eo amin'ny olana ara-pahasalamagna dia mbola olana bevata eto Madagasikara ny fisian'ny fahapozinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire. Amin'ny ankapobeny moa dia noho ny tandrevaka fa eo ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna ireo no miteraka n'izay fahapozinana ara-tsakafo izay toy ny ilay nitranga tany Ambatoboeny farany tamin'ny herinandro lasa teo iny izay navoa olona raiky amin'ny 20 izany. Isaraka izany manomboka izao ny fanaraha-maso momba ny famokarana sy ny fivarotana anireny sakafo ireny mba hialana amin'izany fahapozinana ara-tsakafo izany. Jessica Miray, Mathieu Princy. Na fotoanan'ny fety na andavanandro amin'izao dia saika ahitana trangana fanapozinana ara-tsakafo foana eto amintsika. Toy ny tranga tany Ambatoboeny ny farany herinandro lasa teo. Mpinamana raiky amin'ny 20 no niara-nanao fety ho fifampiarabana tratry ny taona ka nampiantso mpanao sakafo iray no niara-ny fanapozinana. Samy niditra hopitaly avokoa izy raiky amin'ny 20 mianadahy ireto. Ka raha ny fantatra dia mbola misy 10 amin'izao no any amin'ny hopitaly. Tsy nisy kosa aloha ny ainana fohy. Mikasika n'izay ka Ambatoboeny izay zany dia takizao ny zavanitranga Ambatoboeny. Nisy zany ataontsika hoe mpiara-mianatra zany. Izay nakalaza ny ataontsika hoe ny fifehara-biana zany tratry ny taona. Dia mba nanao lanonana zany fifampiara-bana tao an-dakilasy. Classe de 3e izy io. Dia rehefa nanao an'ilay lanonana dia nakany ny mpikarakara izay tsy nahazo analana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tsy nanaraka ny lalàna velona zany. Dia rehefa nitranga zany izay zavatra izay dia misy tratra amin'ny aretina zany tao aorianan'izay. Mikasika an'izay indrindra zany dia raiky amin'ny 20 teo no nandalo zany tany amin'ny CHD2 Ambatoboeny. Sainga ny zavatra azo ambara kosa dia efa voatsabo daholo izy ireo amin'ny ankapobeny fa 5 sisa zany no manaraka fanaraha-maso. Isy araka izany ny fanamafisana sy fanaraha-maso
ny lalàna mifeny famokarana sy fikarakarana ary fivarotana sakafo na vokatra azo avy amin'ny sakafo eto amintsika ka tokony ahazo ny certificat de consommabilité avokoa ny sakafo amidy. Ny toerana hivarotana sy amokarana sakafo ihany koa dia tokony ahazo ny certificat d'immatriculation. Mba ahafahana zany manamafy ny fanentanana tsirairay zany amin'ny fanajana zany lalàna fenitra ary toromarika zany mikasika ny famokarana firakirana ary ny fivarotana sakafo satria araky ny fantatsika menakafy dia izany sakafo zany dia miteraka aretina rehefa ohatra ka tsy voaja zany ireo lalàna sy fikatra maro ilana amin'izany zavatra zany. Efa misy ny lalàna, efa maro ihany koa izay tranga hita mahakasika ny fanampozinana ara-tsakafo izay. Saingy marika izao fa ny fampiarana sy ny fanaraha-maso mihitsy no tsy ampy na tsy misy mihitsy aza. Fanagnatanteraka atrikasa nanomboka tamin'ny any maraindraigny teo ny fikambanana Madagascar Save izay fikambanana mpitarika fivavahana izay miady amin'ny fiparitahany tsimikaretina VIH sida izy io. Efa dingana maro nambaran'izy ireo no efa vita ny adinga tamin'ity valana tsimikaretina ity ary mbola mitoy izany. Tahaka zao ny fanazavana tateriny Germaine Janoary eo amin'ny sariny Rivo Rajonarvelo. Miisa enala no mitondra ny tsimikaretina VIH sida eto Madagasikara raha ny isa voaray farany ka ny renivohitry ny faritra Menabe no tena ahitana ny mitondra ity tsimikaretina ity. Androany dia nanao atrikasa eny amin'ny tsiky Antaninarenina ny fikambanana Madagascar Save izay ivondrona ireo mpitondra fivavahana iady amin'ity aretina tsy ahitampana-fody ity. Dingana maro no efa nataony fikambanana toy ny fampafantarana ny olona amin'ny antsoina hoe Save, eo ihany koa ny fanontana boky momba izany. Raha ny fanazavana dia isan'ny iadina ao anatin'izany ny fomba fisainana amin'ny fanelikiliana sy ny tsy firarahina ireo olona mitondra ny tsimikaretina eny anivony fiarahamonina. Ny Save dia fomba anankiray izay mivolavolainay mpitondra fivavahana hiatrena ny VIH sida. Satria ny tena ady amin'ny VIH dia miady amin'ny fanavakavahana sy ny fanelikiliana. Fa ny tena tao dia ny toe-tsaina mihitsy no Save ny fomba fiainana. Izany hoe tsy manaonao foana azo antoka daholo ny zavatra tao, afaka misitraka vonona ndraiandraikitra, manay koa tezaina sy andray torohevitra masoa mba hiatsara zany tontolo. Tonga niatrika ity atrikasa androany teny amin'ny hotely tsiky Antaninarenina itimo ny eo anivony firenena mikambana ny fikambanana miady amin'ny tsimikaretina VIH sida toy ny CNLS. Tanjona ny afantarandrehetra fa misy eto Madagasikara ny tsimikaretina etsy ankilany ny fanitsina ny toe-tsaina mba tsy anilaka na anavaka ireo olona mitondra izany fa ikarakara azy ireo kosa. Ikoragna fampandrosoana antsika agnatin'ny ireto fanadihadiagna manaraka ireto raha ny eny amin'ny commune Ivato dia efa mamaramparagna ny asa fanamboarana n'ilay bazary lehibe eny antoerana amin'izao fotoana izao ary vinavinaina ho tapitra any amin'ny fiafaran'ny volana febroary ho avy io ny asa fanamboarana n'izany bazary be ao Ivato izany. Nisy moa ny olana vitsivitsy izay nitranga ary izay no niteraka ny somary fahatarana teo amin'ny fahavitany ity fotodrafitrasa goavana ity. Arahantsika ny fanadihadiagna eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Amin'ny fiandohan'ny volana Martsa amin'ity taogno 2020 sy 2020 ity no fotoagna itokanana ny bazary ny commune Ivato. Fotodrafitrasa isan'ny goavana indrindra agnatin'ny commune Ivato ity bazary ity ary teti-bolam-panjakana madiodio tamin'ny taogno loso no nanaovana izany. Mitentina 520 tapitrisa ariary ny vola natokana tamin'io fotodrafitrasa io. Efa hita taratra avokoa ny mety ho endrika izany fotodrafitrasa izany ho an'ny mpon'ny Ivato. Ahitana trano goavana bevata roa izarazarana ireo mpivarotra amin'ny alalan'ny talatalana na ny etal. Misy trano fivarotana na box vitsivitsy eny amin'ny sisiny. Misy toeram-pidiovana sy fivoahana ara-pahasalamana ihany koa ao anatin'izany faritry ny bazary Ivato izany. Efa magnanika ny 750 isanjato ny asa no vita amin'ny fanamboarana ny bazary Ivato amin'izao. Ny fandroson'ny tsena amin'izao fotoana izao dia efa ndroso alavitra dia lavitra. Efa vita hatrany amin'ny
520 sivifolo isan-jato ano izy amin'izao fotoana izao ary isika zany dia tsy mitsahatra mihitsy ny mametraka foana fa atao tsena ity toerana ity fa tsy araka izay sahoan-dresaka foana na nosorapotaka ny ben'ny tanàna hoe anaovana zavatra hafa fa io izy io raha mahita ary asehony vahoaka mihitsy fa tena mitsinjo izay mahasony vahoaka no hipetrahana nametrahana ity tsena ity ho tafiditra ao daholo ireo mpivarotra rehetra izay navoaka tato ary manolotra ny fisaorana amin'izareo afaka ny fampitsinjo nanaraka tsara ny toromarika izay napetraka ny ben'ny tanàna mba ahafahana mamita tsaka ny sanjava nyity toerana ity. Etsy andaniny efa tsindrin-daona ireo mpivarotra tao anatiny izay voaterina findra eny amoron-dalana aloha mandra-pahavitan'ny bazary satria niaritra fijaliana loatra izy ireo nandritra ny izay volana vitsivitsy nipetrahan'izy ireo teny amoron-dalana izay. Efa iverina zany ny tsena dia faly izay satria mijaly miaritra amin'ny orana ety ohatr'izany na mivovoka sy ny ateren'ny toerana raha tena hita mihitsy hoe mijaly be vahoaka amin'ilay toerana hivarotana dia nirarianay zany mba hoe ho tafaverina normal amin'ny plasina ihany izay rehefa tonga any. Dia misaotra indrindra ny commune ny Vato aloha na tanteraka an'izany fa mahafinaritra zany sady tena faly izay fa mijaly be izay amin'ity sisiny ity mivarotra tena rano be mihitsy izany amin'ity tsy mijaly koa mpividy le amorona arabe loatra fa tena vaovao tsara zany sady mahafaly ka tena izay ny tadiavinay afaka koa miaina amin'ny zavatra tsara. Zay aloha ny eto tsy afaka maninona zay fa dia eto aloha zany hoe provisoire amin'ny tsoko teo eto aloha zay miaina aloha mandra-pahavitany tsena miandry zany zay mandefitra ihany miandry ny kataona moa ko fahatsarana ny mpanatsarana eny andrasantsika dia miandry azy ho tsara zay ho vita dia mivirinao zay. Tsara be zay ara zao faly be satria hoe efa hifindrany ny tahitapon'ny ankizy zao hoe efa kaiky zany le fifindrana dia efa faly daholo ny ankizy hoe mba tsy tratrin'le orana faraparana iny zany zay ny aty. No amafisiny tompona ndraikitry avy eo anivon'ny commune rurale Ivato fa ireo mpivarotra efa tao agnatiny ka manana ny taratasy ara-dalàna no laharam-pahamehana rehefa tonga ny fotoana hiverenana ao anatin'ny bazary vaovao indray. Marigna fa mahazaka mpivarotra eo amin'ny 500 ka hatramin'ny 2,000 isa ity bazary ny Vato ity. Fa lafin'ny fandriam-pahalemana dia anisany mitaraigna mijaly ireo mponina any anatin'ny distrikany Betroka raha ny nambarany ben'ny tanànany Nanarena ao Besakoa dia anisany tena fijaliana ho an'ny ireo mponina any antoerana ny fisian'ny fanafian-dahalo saika isan'andro izany ary tsy vita ny mangalatra aomby izy ireo fa mbola mandrava ny fanana ny mponina ihany koa izy koa fa tsy mahita omby angalarina. Misy ihany moa ny andro masom-pokon'olona antsoina hoe kalaony izay ataon'ny mponina any antoerana saingy tsy mahatohitra loatra an'ireo dahalo zany rehefa tonga ny fanafiana izay. Horantsika ny fanazavana nandesiny ben'ny tanànany Nanarena Besakoa eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Efa zary andavanandro ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny fisian'ny asan-dahalo izay miama herveka isan'andro. Isan'ny mitondra faisana amin'izany ohatra ny ao amin'ny commune Ambalivolo Nanarena Besakoa ao anatin'ny distrikany Betroka izay lasibatra saika ho isan'andro vaky amin'ny fanafian-dahalo. Tsy hita soritra mazava ny etsiky ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny Zandarmaria pirenena sy ny miaramila any antoerana manoloana izany. Milaza ho tsy ampy fitaovana na tsy misy solika hatrany izy ireo hoy ny ben'ny tanànany Nanarena ao Betroka raha toa ka mila vonjy mitaraigna fiarovana ny mponina manoloana ny asan-dahalo. Any herin'ny mponina isaky ny commune dia manangana rafitra mpiaro ny tanàna hiady amin'ny dahalo manafika. Saingy matetiky no tsy misy vokatra loatra izany satria atody miady mambato izy ireo. Ny fandriam-pahalemana amin'ny commune misy anay aloha laha tsinjiko manokana ny commune rurale Nanarena Besakoa vao maika mihamafy ny asan-dahalo any zao. Satria mirongatsy basy ny dahalo manafika ny commune, manafika ny tanàna, mangalatsy omby dia tsy vitany halatsy omby ihany koa fa mamaky trano fivarotana reny raha fa tsy mahatonga ny omby zany zalahy dia reny trano fivarotana reny koa rehefa tafindra eo amin'izao.
ny fepetsaraitsinay aloha dia za efa nanangana io kalaony io misy tanora eo amin'ny mahery vata eo amin'ny 100 zany natsangana isaky commune ka io commune misy daly manafika zany dia ireo tanora reo zany mitondra ny mifanehitra miady amin'ny daly zany fa ny gendarme sy miaramila moa antsoina dia tsy afaka mandeha laha tsy hoe mody mahita fika ialany zareo papa hoe tsy misy carburant zahay zao dia falany ireo tanora reo zany lasa mifanehitra amin'ny daly dia misy tsy mahatosika daly dia miverina koa. Manampitrotraka ny fahorian'ny mponina ao amin'ny commune Nangarena Besakoa ihany koa ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa maro sy ny famatsiana rano fisotro madio ary herinaratra ka toy ny tany lavitra andrina ny any an-toerana. Fa iresaka fifamoivoizana ndraiky antsika anatin'ity fanadihadiana magnaraka ity anisany anjakan'ny resaka kolikoly ny eo anivon'ny fitaterana an-tanety araka ny hitantsika amin'ireny lalam-pirenena ireny toy ny lalam-pirenena fahafito mampitoena Antananarivo sy Toliara, ny lalam-pirenena fahaefatra mampitoena Antananarivo Mahajanga ary ny lalam-pirenena fahaenina mampitoena Antananarivo sy Antsiranana. Saika ireo mpamily sy ny mpitandro ny filaminana izay miandraikitra ny fifamoivoizana eny amin'ireny toerana ireny moa no voaresaka rehefa mikoragna momba n'izay resaka kolikoly izay. Voatontonona matetika araka izany ny anaran'izy ireo. Tsy mijanona eny an-dalambe intsony anefa ny endrika kolikoly amin'izay resaka fifamoivoizana sy fitaterana izay fa efa tonga hatrany amin'ny toeram-piasana ihany koa raha ny voalaza. Nanao ny fanadihadiana Noro Fitiavana eo amin'ny sary ny erizora Janoary. Raha tokony sehatry ny toekarena no andrenesana ny resaka kolikoly matetika anisan'ireo efa manomboka ahitana trangana kolikoly be indrindra ihany koa eo amin'ny sehatry ny fitaterana an-tanety amin'izao. Tsy mijanona intsony eny an-dalambe izany fa efa tonga hatrany amin'ny toeram-piasana araka nambarany teo anivony ATT. Voalaza fa ny mpamily sy ny polisy misana ny fifamoivoizana no tena voatontonona amin'ny raharaha io. Any amin'ny renzotra nasionaly reny kosa no fantatra fa ahitana trangana kolikoly be indrindra raha eo amin'ny resaka fitaterana. Ohatra amin'izany ny lalam-pirenena fahafito mampitoena Antananarivo Toliary. Hitantsika zany arahana malala fa hitataratra ety amin'ny fitaterana an-tanety ny kolikoly eny amin'ny arabe amin'ilay fanaovana ny examen permis de conduire eny fa anamreny toeram-piasana ATT sasasasany reny. Izy amin'ny ankapobeny dia ny mpamily sy ny mpitandro filaminana sasany eny amin'ny arabe no manao anazy. Mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireny taxi be ataon'ireny vohitra ireny kosa toy ny fanitarana zotra ho an'ireo coopérative mikasany hanao izany. Eo koa ny fanohizan'ireo taxi be tranainy sy tsy manara-penitra amin'ny asany atrany. Ny lazany teo anivon'ny ATT fa tsy tompona andraikitra ny amin'ny fanaraha-maso ny tranga toy io izy ireo. Raha toka misahana ny amin'ny resaka compensation. Ny asan'ny ATT manoloana ny bus eto dia mandoa compensation ary midélivrer autorisation spéciale raha ohatra ka ivoaka amin'ilay zotra mahazatra anazy izy. Fa ampahafantarina ny olona foana moa zay fa mifangaro zany ny ATT inona marina moa ny asan'ity ATT ity. Dia lasa na ny zone lereo bus eto Antananarivo eto Tapotanana dia efa misy direction de transport eny anivon'ny commune urbaine Antananarivo zay marihana fa miara-miasa aminay. Everinay koa fa ny efa fampiresaka moa zay fa hitambaranay io le resaka hoe formation sensibilisation io. Ankoatra izay mandray an-tanana sy mifanampy amin'ny commune Antananarivo renivohitra kosa ny ATT eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny sampandraharaha mikasika ny fifamoivoizana an-tanety raha ny fantatra androany. Zava-misy eny amin'ny fokotany ampasika iny rango tamin'ny faraparan'ny taogno 2024 teo iny jusqu'am'izao dia misy hatrany ny trangana tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny fokotany ampasika eny mitaintaigna ary mavozo araka izany ireo olo eny an-toerana satria tsy matinaly tsy mantsagna dia misy foana izay resaka alatra sy fandrobana izay mitaintaigna araka izany ihany koa moa ireo mpivarotra satria dia voatery tsy maintsy
mangorona mialoha ny varotra izay amidin'izy ireo no ny fatahorana an'izay olon-dratsy izay. Nanao ny fanadihadiana nory fitiavana eo amin'ny sariny Erzora Janoary hatrany. Tsy nisandrongatra ny trangana sy fandriam-pahalemana tao amin'ny fokotany Ampasika tao anatin'ny 3 volana teo izay. Ny sintomahery, ny daroka, ny von'olona ankitsirano, ny fanambanana antsy, ireo ny tena fanaondreo jiolahy tao an-toerana araka nambaran'ireo mponina. Saika isan'andro kosa no voalaza fa ahitana io tranga io amin'izao. Amin'ny 5 ora maraina hatramin'ny 7 ora maraina eo no voalaza fa tena fanaovan'ireo jiolahy ny asa ratsiny. Eny amin'ny tetezana Ampasika, eny amin'ireny elakelan-trano ireny no toerana atahorana indrindra raha ny fanazavana atraniny. Mitanitaina sy miahany vahoaka Ampasika indrindra ireo mpiasa mirava miasa ka tratra ariva sy ireo mpivarotra. Nanomboka tamin'ny akaiky ny farany taona izy tomba avao dia nanomboka amin'ireo tsotrotra zany le olona satria le olona tsy manan-koanina ianao ihany le fiainana sarotra. Tamin'ny tombo voany nakaty aloha zao ny tena nampirongatra be azy. Talolohan'ny fety iny, tsy talolohan'ny fety dia mandrakizao betsaka izy mandrakizao. Matetika isakariva misy zany le mpiasa mirava amin'ny ariva ireny dia ohatrany tonga dia tratra ny sito mahery foana eny an-dalana eny. Tena misy ny sito mahery, misy ny daroka, misy ny karazana violence moa zany ny tena marina. Ohatrany mandeha dolidoly, ohatra situna mandeha an-dalana mandeha eny dia misy misitona, misy makakery moa zany ny tena marina. Tamin'ity herinandro ity, pakahina eny Ampasika no voaroban'ny jiolahy ka vola maherindray tapitrisa ariary no voalaza fa lasan'ireo tsy mataotody. Tamin'ny herinandro lasa teo kosa, mponina tsotra ao an-toerana andeha hiasa vao maraina no tratry ny sintomahery ny fanandrina tamin'ny jiolahy. Ity faran'izay nanjavona avy hatrany taoriany asa ratsiny. Herinandro lasa tady izy nge ohatra hoe amin'ny 5 sasany maraina dia ny anankiray mipotra faingana teo zao tamin'ny pepre amin'ny fito maraina. Na voavarotra ianao dia efa matahotra. Sito mahery ny amin'ny alina moa dia efa mitaitaina ohatran'ny sobaka kakambody ireo. Dia tsy azo andehanana maizina loatra na hariva na maraina fa misy manendaka. Ankoatra izay, io maraina ihany koa, jiolahy miisa 3 no voasambotry ny polisy teny Andotapenaka ka ny iray maty voatifitra avy hatrany ary ny 2 azo sambobelona. Arak'izao zava-misy izao, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika vao ny andony taona 2024. Eragna ekeo koa ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy magnano ny fisaorana bevata ho antsika izay nagnaraka izany hatramin'ny farany dia samia mandry mafy aby antsika jiaby ho takatra ny amaray koa mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.